taranja badminton tetsy amin'ny Petit Palais tetsy amin'ny Mahamasina no nantanterahana ny fiadina tompon-daka Madagasikara nandritra ny roa andro omaly sy androany zany nandraisany ireo legiparitra rehetra anjara ho fiteniny namana zakino amintsika ny vokatra zany lalao izany. Mpilalao 7 avy amin'ny klub 7 amin'ireo legiparitra 3 misy dia nalamanga avaky nakaratra tsy nanana no niatrika ny fiadinan'ny tompon-daka nasionaly Sokajy senior taranja badminton tetsy amin'ny petite salle ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina omaly sabotsy sy androany alahady. Ny Sokajy senior izay ahitana ny première série, deuxième série, troisième série ary ny vétéran. Torinan'ny fiadinan'ny tompon-daka ho an'ny Sokajy junior natao tamin'ny iray volana lasa dia ny Sokajy senior indray araka izany no niakatra kianja. Rehetra dia manga ao anaty déroulement match tanjona amin'ity hetsika nasionaly ity moa nijerena ny fivoaran'ireo mpikatroka badminton misy 12 nandeha niatrika fifanana tany Chine. Eo ihany koa ny fitiliana ireo mpilalao andrafitra ny ekipa pirenena malagasy amin'ny lalaon'ny nosy 7-10 raha nambaran'ny filohan'ny federasion Jean-Aimé Ravalson. Tanjona moa zany dia ny fijerenan'ireo ankizy misy an'ireo 12 mianadahy nanao stage efa-bolana moa tany Chine dia iny zany aloha ny zavatra tena hoe tsara ho hita hoe ohatrany ahoana ny avy teknika an'ireo ankizy efa tafaverina avy any dia ao aorianan'ity championnat de Madagascar ity dia hivoaka koa ny lista ny présélectionné misy ireo présélectionné anomana ny jeu des îles amin'ny herintaona ka raha mety moa dia 12 lahy 12 vavy no atao présélection dia avy eo sélectionné ny enibavy zay zany hoe maha-important indrindra an'ity championnat de Madagascar ity satria ao no alaina ireo présélectionné ireo. Ankoatray dia anisan'ny ezaka ataon'ny fédération natoato ny fananganana ligiparitra hafa nampy ireo telo efa misy. Ny ao amin'ny faritra mahatsatra ambony ny tena akaiky indrindra amin'izao fotoana izao noho izy manana fotodrafitrasa fahana amin'ny lalao ny taranja badminton.